Fatotosany roapolo sy faraika amby roapolo ny volana septambra lasa teo kosa tany Toliara ny fanofanana andiany fahadimy ny mpanao gazety izay karakarain'ny média en action et pour la formation na ny MAF izay toanany OIF kosa ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpanao gazety eo amin'ny fikirakirana ireo vaovao amin'ny tena mialoha sy mandritra ary aorianan'ny fifidianana hatrany moa fomba isian'ny fitoniana no lohahevitra nojerena tamin'izany fanazavana mahakasika an'izay entina Andriamatoa Gérard Rakotonirina mpikambana eo anivon'ny MAF. Nampanao gazety tany Toliara moa zany a dia toy an'ilay fanofana efa nataony natomboky ny MAF na ny média en action pour la formation izay efa natomboka hatrany amin'ny volana mai tamin'ity taona ity taoriana fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny andro eran-tany ho an'ny fahalalana ny asa fanaova gazety tao Antsirabe. Mpanao gazety izay tsy tratra ny fanofanana samihafa noho ny zany média en action pour la formation ny zarana ny fampizarana le momban'le hoe sata hifampifehezana sy karazana dina ifamatorana mpanao gazety amin'ny fitrandrana sy famoaham-baovao mandritry ny fifidianana mba hisian'ny fitoniana afatsika moso tanteraka amin'ny fifidianana zany. Toliara ny farany fa talohan'io zahay a efa nanao tany Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo sy Antsiranana mbola ho atao kanefa amin'izao fotoana izao moa efa manomboka fotoana fampirizan-kevitra dia mbola hijery calendrier vaovao indray zany zahay ahafahana manatanteraka an'ireo tanàn-dehibe anankiroa satria amin'ireo zany mbola misy mpanao gazety maro be tsy nafantatra an'ilay fisian'ilay charte. Ilay charte dia tsy inona fa fitsipika fitondran-tena atao mpanao gazety andavanandro any saingy ny mahasamihafa kely azy amin'ity taona ity amin'ity indray mitoraka ity dia ilay izy miompana manokana momba ny fandrakofana ny fifidianana zany hoe ny lahatsorany fomba fitrandrahana vaovao sy fampareana vaovao mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana izany hoe tokony vaovao marina sy voalanjalanja voapirofo ary tsy miteraka korotana ho an'ny mpandray azy no avoaka ny mpanao gazety satria zava-dehibe ny fahafantaran'ny mpiainona ny mpamaka na ny mpijery vaovao tena marina na ny momba ny kandida zany na ny momba ny fizotra ny fifidianana ny ankapobeny mba ahafany mandray fanapa-kevitra amin'ny hoe iza ny olona ho fidiana.